Rehefa manambatra zany a, tsy de misy hoe zavatra sarotra akory raha ohatra ka tianao hatambatra amin'ny crochet ilay izy. Raha ohatra moa zany hoe zaitra de iny zany a de zairinao, fa ty moa zany zao crochet no ataoko a, de ny anaovana azy amin'ny crochet a, ataontsika maille serré foana, maille serré foana zany a ny anambarantsika an'ireto, zany hoe aviatrintsika zany a mandray azy a ho zairina, ataovy mahazo tsara ny aniriana zany. Zay ataontsika crochet ohatr'izao zany izy a, zay koa moa ny haingana sady tsy manapaka fil tsika amin'izay hoe andeha ho tapahana satria hoe vita ilay izy, de mba tsy hanapahantsika an'ilay fil de tonga de zay ataontsika amin'ny crochet zany. Raha ohatra mantsy zairina izy de tsy maintsy firanana teo amin'ilay maille coulé iny a, de tapahana de rehefa avy eo a manjaitra, fa ty zany a tsy nanapaka fil mihitsiny a io fa tonga de tohizany eto. Asa hitanareo tsara angambany zao io a, ampifandraisina tsara izy roa. Azo atao ihany koa manao maille coulé, fa ny anahy ataoko maille serré a. Maille coulé koa mety fa somary manahirana kely, fa maille serré zany izy a mipetraka tsara. Efa farany izy iny a, de faranantsika amin'ny maille coulé. Rehefa mamarana asa anankiray moa zany de tsy maintsy maille coulé foana ny hamarana anazy, de vita izy iny a, zay tsika vao hanapaka an'ilay fil, zay tsika zany vao hanapaka ny fil, de hozotombotsika zay. Zao zany ny lafy ratsiny, fa ho avadikintsika izy a ao amin'ny lafy tsarany. Iny zany izy iny, ity ilay zairina teo, natambatra teo zany, ohatr'izao zany tokony mahazo ohatr'izao tsika, de anao ny tadiny amin'izay tsika, ilay tadiny a, ilay bretelle zany. Bretelle misy isan-karazany ny azo anaovontsika anazy, mety hoe ataontsika tady kely fotsiny, mety ataontsika lehibehibe izy, fa ty moa zany zao ny ahy ataoko somary lehibehibe kely a, satria ny anahy ny refy noraisiko tsy na refy kelikely, de anamboatra ny bretelle indray ary tsika zany zao. Rehefa manamboatra ny bretelle de anoharo mihitsy aloha ity le akanjo ity a, de marquer hoe aiza ny tokony asiana azy. Ity zany zao azonao atao any aoriana, ity azonao atao any aloha. Ny ahy zany zao ohatra hoe tiako atao aty aloha de asiako haingony eto rehefa avy eo, de refesy mihitsy hoe aiza ho aiza eto amin'ity toerana ity a no ametrahana ny bretelle zany le efa mankaty mitazona an'ity akanjo ity mba tsy ho latsaka, de amin'izay izy a hitantsika tsara mba tsy diso tsika zany fa tsy ataontsika anjoanjo fotsiny hoe ataoko eto, satria rehefa mipetaka eo ilay izy de manjary diso ilay izy a, de tsy mety, fa refesy tsara mihitsy hoe hatraiza ny tokony hanaovana ny bretelle. Efa nasiako marika moa zany ny anahy ty zao reto a, mila manana marqueur ohatr'ity koa tsika, adinoko ny lazan'ilay izy tany amin'ny voalohany, mila manana marqueur tsika, raha tsy manana moa tsy maninona fa paingitra de efa mety a, tsy voatery hoe tsy maintsy ohatr'izao koa fa paingitra koa de efa mety. Eo amin'io toerana io zany ny ahy zao no asiako an'ilay bretelle, de avy eo iny a makany aoriana rehefa avy eo, de ndao tsika hanao bretelle, de tsika ihany zany a de efa mahafaka mamaritra hoe ataoko ohatra ny ahoana ny endriny a, atao firy centimètre ny halavany a, fa eto zany a de mila manao bretelle lavalava kely tsika satria iny tsinona andeha handalo eto a, de mihodina makany amin'ny soroka iny, ka raha olona somary lehibehibe a de mety ho lavalava, de anjarantsika zany mahita hoe ataoko firy centimètre ny bretelle mba hahatonga an'ity bretelle ty a hipetraka tsara.
De azontsika atao ihany koa ny tonga de mametaka an'le bretelle sady manao crochet eto na azo atao ihany koa ny tonga de hoe ataontsika eto aloha ny bretelle de zay vao zairina eto, de ndao ary aloha ataontsika mitokana ilay bretelle, tsy atao ngeza be koa satria ny ahy moa zany tsy ataoko ngeza fa io koa arakaraka an'izay tianao ihany koa io. Azonao atao mihitsiny koa hoe le bebe mihitsiny manarona ny soroka raha ohatra ka tsy de tianao loatra le manao bretelle kely, fa azo atao manao bretelle kely nefa azonao atao koa manao le bebe de manarona ny soroka iny zany makany arina. Hitanao fa tsy de tena hoe sarotra akory ny manao azy, fa ny ahy zany zao ataoko antonontonony, ataoko antonontonony ahy zany ataoko chaînette 2 3 4 chaînette 4 de farany tsotra zany de ny maille serré, ataontsika maille serré. Atao maille serré de iny maille serré iny zany no entintsika lavalava mandrapahatonga aty aoriana aty mba tsy ho tery koa, aza atao tery loatra koa, de rehefa tonga eo zany tsika de mihaona indray. Iny zany zao fa vita ny bretelle, fa mbola tsy tena hoe vita hatramin'ny farany moa zany fa ohatr'izao zany ny anahy ny alehiben'ny bretelle aloha, de tohizana kely fotsiny iny de azo apetaka amin'izay, de hotoizantsika kely fotsiny zany ity mandrapahazo ny halavany tokony ho izy de kendreo foana rehefa manao zavatra lavalava ohatr'izao mba tsy hivilana fa izao mba ahitsy foana, izao ahitsy foana zany ny zavatra izay atao rehefa lavalava mitohy lava be ohatr'izao fa manjary tsy misy endriny le izy raha vao hoe lasa niditra na nisokatra le izy, de kendreo foana zany ny ampahitsy azy. Ny ampahitsy azy moa zany de ataovy hatraty amin'ny farany aty foana, ity zany zao le farany ny anahy de io ny farany de manao maille en l'air anankiray de atomboka eto amin'ny voalohany eto, de ohatr'izay foana no manao azy mba tsy hahatonga le zavatra hivilana. Rehefa manao ohatra hoe manao cache-nez koa ianao de atao ohatran'iny foana zany ny fomba anaovana azy mba tsy hahatonga indrindra indray raha ohatra ka tsy tonga hatrany amin'ny farany le izy fa hajanontsika aty ampovoany aty de lasa mikatona lasa triangle angamba sa tsy haiko, lasa mihidy zany ity fa tsy lasa lavalava ohatr'izao, de izao foana zany ny hahatonga anazy mba ahitsy tsara tahaka izao. Iny ary efa napetako niany bretelle, ny manjaitra an'le izy kosa angamba tsy de mila hoe zavatra sarotra be fa zairintsika avy ato anatiny, de ny ahy moa zany efa tonga de nasiako haingony iny le nianarantsika, iny le voninkazo iny, le nianarantsika moa ohatra somary betsabetsaka ny pétale fa azoko atoro kely ihany ny manao an'ity voninkazo kely ity zany mety azontsika atao eto aloha, azontsika atao ihany koa ny manisy haingony amin'ity bretelle ity, na hoe eto no asiantsika ny voninkazo na eto mety daholo, zay tianao anaovana an'le décoration zany, fa ohatr'izao izy zany. Iny izy zany rehefa vita ilay crop top, ohatr'izao zany ny aty aoriana. Ny ahy moa zany kelikely nataoko rehefa nasaribakoly nataoko mba tsy hahatonga antsika hanao zavatra ngeda be ela be, de nataoko kelikely, de raha manana saribakoly zany tsika afaka hanaovana ohatr'izao ihany koa. Izao zany ilay atao hoe crop top miaraka amin'ny haingony. De ho asehoko anareo hoe ohatry ny ahoana no nanaovako an'ity voninkazo kely ity, satria mety hoe tiantsika koa manao zavatra kelikely de tsotra kely fa lasa atoroko.